maninona miteny an'izany hoe tsy manana vision reo fa nieritreritra fotsiny hoe opportuniste de ararotina de andao afaka mikepoka azy azo kepoana. Tadidinareo ngamba le scénario nandeha niona tamin'ny mialatsiny aminao monsieur le maire maire Satoska zareo tao amin'ny Kapsat sy ny olo sasatsasany nangataka ny Andriamatoa maire Parsoa mosa Parsoa ho hitarika ny transition azadinona ny tantara de nanda ny maire tsy mety hitondra ny transition satria efa nieritreritra rehetra hiprépare ny ambadika dia ho atao marionnette zany inga maire Parsoa atao président de transition dia efa nisy prime ministre nomany zareo atao amboletra fa tsy mety le izy satria naranitra ny tovla tsy mihinana n'lay plat les cadeaux empoisonnés de tsy maintsy niimprovisena am'izay ny tantara niimprovisena am'izay ny tantara dia nitondra am'izay colonel Randrianirina Mikael mifona aminao Andriamatoa PRRM fa isan'le premier jour natao amin'ny fitondrananao dia anisany namanay maromaro no efa namproposé anao hoe reto ary misy mba nitsidika jery ny nany Braus ny sisa je me rappelle très bien tsy voafehy ny fandraisana olona au moins 200-300 personnes par jour izay teo tokotany teo tsy misy nampandrainautre teo akaiky teo satria hitanao misy dépassé par les événements izy il était dépassé par les événements ka lay mandidina zay fetsifetsy nahitan'zay zavatra zay de zay voalohany tonga no nandaka-baolina zay moa le fitenenana tonga de izy nandaka-baolina dia ny PRRM marché ataton am'izay tsapatsapa andramana kely teny ataotao kely ty tsy fananino le izy fa enao quand tu t'es tsy niomana nitondra dans le sens hoe mana fotokevitra idéologie politique générale dia andramana kely daholo ary sady tsy nanana olona izy bien sûr miaramila de inona ny zavatra natao tsy maintsy manao casting malaky am'izay nanomboka teo am'izay le floana conseiller technique zay un peu de tout venant nalaina daholo ty rehetrarehetra tya ary io navoa azy anisany nanomboka navoa azy il s'est fait avoir satria tsy misy feuille de route tsy misy vision tsy misy idéologie de miantso an'iretsy efa le miandro fotsiny tanao le enina zay vonina PRRM raha misy ilana moza misalasala tonga tokoa ry zala namboariny ka namboariny tsara mihitsy dia rehefa tonga daholo am'izay ry zala de normal ny réflexe ataon'ny conseiller sy ny mpandidina azy hoe ahoana ny consolidena ny toeranao fa navela tery amin'ny sisiny ery lay révolution le révolution nandrasany navela tery fa hoe ahoana nanamafisana an'ity de ina nandaninareo fotoana tamin'ny intelligence artificielle tao andapa izany colonel Randrianirina zany nigadra tamin'ny andro zao tonga de culte de personnalité les révolutions nipetraka ohatrany lamba ny artérie fa ny consolidena le image satria il faut entretenir l'image mba hatonga andreto de io am'izay anao monsieur le PRRM ho tratra ny piège ny andro radio le zay le iverenako teo fa misy olona fohy fisainana to miteniteny foana mantsy io ndray le système nébuleux iverina de tsy afaka manao marche arrière eo ianao satria vous êtes arrivé au pouvoir à travers ces gens-là vous pouvez pas le nier ireo am'izay no ibaiko anao am'izay ataonao tsy manatsafidy PRRM na de hita koa raha fa tianao zavatra izy satria tu avances ou tu crèves ele izy ohatra ny mitovy sisy valaka anazy any andro rajoelona c'est nous qui t'avons créé zahay no nanamboatra anao donc tu te plies à nos 4 volontés
zay le zava-misy de le révolution any amy placard any amy placard donc ny énergienao zany am'izao fotoan'izao laninao ahoana ny confort i sauvegarder ko an'ity pouvoir ty fa tsy misy mihitsy any am'le atao hoe réforme de l'état tsisy. La preuve na io concertation nationale io de hita mihitsy satria maninona ianao manao marche arrière mandroso ny verina satria entenaille ianao entre anyreto olona ireto ministre ny fanavaozana zay fantatra izany mampiasa azy ny FFKM koa mbola everenako zay tsy mazava ny toerany FFKM oety inona marina ny tena marina am'ty tantary ty zany hoe tena ao anatina flou tanteraka zany hoe tena miodikodiny tsika dia gesticulation ny betsaka tsy maintsy manao acte populiste mba au moins mi-entretenir an'ilay image tsy maintsy manao arrestation telo sy efatra mba mirentrete be mba fa tena miasa kosa izy tena miasa be izy nefa koa na le arrestation mbola fantany apetraka hoe iza marina ny tena bénéficiaire anatin'ireny ny PRRM sa ny ministère de justice ministre de justice ary ministre de justice anisan'ilay exilé politique izay marary mafy ny any am'le bien malaky donc ho tratra farany eo ianao satria reto olona reto mbola milanao aloha izy de mahay miaraka aminao fa rapitso tsy mamenatra andreo mandaka anao mafy ane zany rajoelona zany fa tsy namenatra ny ekipany ny mandaka azy mafy ane zany raha vatomango zany fa tsy namenatra ny ekipany ny mihinana ny volany am'izao fotoana tsy ampafiran'ireo ianao monsieur le premier président tsy hanatria mi-sous-estime anao tsisy zava-baovao ety ambany masoandro dia eo am'izay tsika zany zao ahoana am'izay les refondation en question les refondation misy am'izao fotoana zao lay paquet zany lay colis amidy amitsika avoaka io le refondation raha olona tsara tare be tonga de alléchant be tsara izy zany mafatifaty izy zany tena zao kosa tena rehefa mihirahira-pirenena dia atao eo amin'ny tratra ny tanana rehefa tonga ny fety pirenena dia manao fitafiana malagasy zany hoe le papier cadeau milay be ary tena derako anao milay be le papier cadeau fa ndao hoe sokafana am'izay hoe le papier le cadeau hoe inona ny ao anatin'io io colis misy soratra hoe refondation io rien que dalle concertation aza lasa olona fito nareo mivory ny FFKM amy fampanipakakarony tsy tatrasy tao ny sasany amin'ny FFKM misy groupe de lobbying amy karakaran'io mifanipaka ao anatiny ao mifampiaotraotra manao marche arrière tsy misy zavatra mandeha amy laony mihitsy ao voatery tsy maintsy ny décoration atao amilay be sao de hoe hoenina be eto de au lieu de mettre le contenu de ina nataonao manao castine ianao pour redorer le blason natsona Dole José Vianney Gérard Andratsirakista nalaina Eli le pitole amin'ny otrikafo nalaina Patrick Rarmana bao zao moa izy nesorina satria ary amin'ny primature nalaina Jojo Andraobel ny tsy haiko ny anarany atokony iny zany hoe tsy maintsy atsaraina lay image satria any zany sisa mitondrana an'ity zavatra ty le image ohatra ny tamin'ny andro rajoelona nasina jero mirentirentry teny anosy tsy mbola isy oatra nyty ozy ny malagasy tsara izy zany krismasy tsara kely zay sisa faiza le révolution zay castine mba hanatsarana le papier cadeau de lasa superficiel daoly am'izay ny zavatra tout est superficiel ary ny comble ça se voit le izy
Ça se voit le izy hoe le opportuniste reo ohatra ry bien malaky reny hoe tena zaky tsy maintsy rehefa miverina eo atonga anome ohatra atsika ministre na justice soif de revanche mialatsiny aminao madame la ministre tsy fanao reny nataonao reny nakany amponja de mampiseho ny satisfaction-nao hoe mbola aizany anjohan'lahy peu importe ny crime an'ireo olona reo ça ne se fait pas sur le plan ataontsika hoe fomba fiasa fa eo no ahitantsika hoe moa ve voafehin'ny PRRM ministre en justice non tsy manana pouvoir amin'ny PRRM tahaka ny tsy avoafehizan'ny PRRM ny panne président de l'Assemblée nationale tsy voafehin'ireo satria ireo no nisavika an'ilay fandehana hatramin'ny voalohany dia ireo no mitazona ny lakle samy nalala-daotsika hoe efa saika tsy reconduit zany olo zany fa matanjaka le pression any ambadika ary ino io pression io izy ny malala azy le pays est sous l'otage de quelques poignées de personnes dia incontrôlable les ministres de justice tena un état dans un état jereo tsara fa misy mifampicontredire be ianareo rehefa miteny ohatra ny PRRM hoe zany ny amin'ny HCC zako momba an'zareo kanefa moa raha ohatra ka anina dia raha ohatra misy ety zany mamoaka sy mampiditra tsy samaka position mihitsy ny PRRM na dia tehiteny any izy anao za tsy manaiky ny teniny HCC hita mihitsy hoe tsy voafehinao izy indray le resaka le gadra le voafonja dia io ndray dia izy ndray no hoe tsisy dirako ndray zany ozy izy ny ministre de justice rehefa avy eo fa tanareo izy tena samy tokantranom-boalavo le Madagasikara hainao hoe tokantranom-boalavo any ambanivohitra zany tondra fiagnatany ambanivohitra tokantranom-boalavo vao miakatra zany ny vary rehefa miakatra zany ny vary de tsisy vola ohatrany de samy maka vary raika poka de samy manafina any ambanin'ny kitapony any de lasa aleo ramose te hisotro toka de maka vary roka poka le ry de amidiny any amin'ny pavillon de aveo amidiny any pavillon de sotrony toka kely ray bota kely de mamo izy avy any de milamina ny tantara raha matoko mba te hinaparaky na mba te anao lavie kely dia lasa ndray anao zany aveo amidiny reo vary roka poka de lasa ndray anao mba ohatrohatr'izay zay le tokantranom-boalavo tsy misy unité gouvernementale zany ao tsisy satria tsisy idéologie tsy misy socle solide fa opportuniste zay nandrombaka azy nisavika tamin'ny 2025 donc samy contredire anao andray matoa PRRM amin'ny fomba mianja izy tsy teny direct fa ohatrany tehiteny ataovy za ataonao fa zany eto ary ianao tsy afaka manala noho ny antony zay tsy fantatro ohatra zany koa le resaka HCC sy ny sisa teo tiako tenena de zao ao anatina impasse tanteraka atsika am'izao tsika ny teny zao on tourne en rond on tourne en rond fa ny tena comble andray matofoloa ireo olona zay samy ogaoga aminao tadidio ty teniko ty arotsarovanao ty raha pitso resaky eto rehefa sanatra ohatra na tsy mifitondrana tsony mianarana hoe marina ve ny teny marina ka ny teny pastora iny le olona samy vazavaza eny amin'ny podium hoe za de miaro anao hatramin'ny farany andray matofoloa tadidio ty teniko ty c'est le plus dangereux satria tsy mila ogaogaina any ambony tafo ny loyauté la loyauté c'est dans le cœur za zao raha loyal envers ny partenaire anay atao anatin'ny atao hoe fanorenana miabo tsy mila manao soratra any amin'ny statut za de tsy ala amin'ny Mikaël mandrakizay za de zao iaraka amin'ny Mikaël za de zao miaraka amin'ny méfiez-vous des gens comme ça
fa ny olona loyal convaincu aminao, il ferme sa bouche, il travaille dans le secret, dia ao am-po izy tsy voavidy. Tadidio zay. Sinon ianao ny tratra farany eo. De ny comble anatin'ilay tantara, reo olona reo midevie problème hoe aty aminay zahay no lasa problème. Inona moa ny problème avoka aty aminay ohatra za manokana. Mba ahafahany manao ny ataony milamina tsara ao. Bref, lava be ny tegniko a. Ny fantanina hoe inona no andrasan'ny nosy ary iza no andrasan'ny nosy. De reto ary ny valiteny omeko anareo satria nareo tena inona no atao. Tsy anjarako midikte fa piste de réflexion no anjarany RGL sy ny fanorenana miabo. Voalohany, nous avons besoin d'un guide de la révolution. C'est tadidio fa ny fitondrana rehetra nisy nanana guide-ny daholo. Peu importe tsy ny fahazahoazahoko ny ratsirahonana fa nisy ny ratsirahonana zany nampitoetra ny fitondrana ny fandimby. Nisy zany tamin'ny andro ny ratsiraka zany izay ry Andriamanjato Risara sy ry Manandafy no anisan'ny zany hoe misy olona zany atao hoe guide de la révolution, tsy révolution fa guide ny misy fitondrana tamin'izany fotoana zany. Faharoa, mila vision claire ary idéologie mazava ny régime. Zao nareo zao eto tonto nareo milaza nareo hoe mody hoe tous azimuts sady miaraka hoe ny Russie manampy fotsiny fa nefa aveo anao makary amin'ny frantsay. Zavatra tena tsy mazava le izy satria tsy de tena afany raha tena conviction anao hiaraka amin'ny Russie zavatra hafa zay fa le opportuniste mapiditra anao anaty kizo daholo fa zalahy nefa tsara resaka koa amin'ilay ny fanohitra amin'ny Russie. Zay ne tena comble amin'ity resaka ty e. Atsika président va tena mahafinaritra be reto olona reto zao. Nefa aveo izy ndray aveo no miresaka tsara resaka amin'ilay le géopolitique amin'ny fanohitra amin'iny. Fahatelo, zahay atao fanorenana miabo zany de mametraka fanontaniana hoe rehefa mazava ny vision, ny idéologie ary hita sy fantatra ilay guide entre guillemets de la révolution, dia zay vao mipetraka ny atao hoe profil na président en fonction an'ireo zavatra roa reo. Dia zay tsika vao mitady hoe iza le olona mi-incarné an'ireo idéologie sy vision sy ilay guide reo. Zahay atao fanorenana miabo zany satria nareo miteny hoe iza no andamosonareo, zay tsy manana olona andamosona nefa zay mbola ao anatiny atao hoe ombay mitady, vao mitady zahay. Satria zay rehetra ny teny tohatra ny mampime daholy ny teny ray de jerena raha pitso miova ny teny ray de zay zany zao anatin'ilay atao hoe ombay mitady. Farany zay amaranako arak'ilay teny teo le resaka hoe fitondrana firenena sy ireo mpiara-miasa aminao. Misy atmosfera amin'izao fotoana zao a Madagasikara, atmosfera mamboly haine. Ohatra ny nataony zareo io satria ry zareo matsy dia tany amin'ny exil de efa volena tao anatiny tao ny haine hoe tonga taoko mahalala ny anarako. Même le mot bulldozer ane zay izy tongisiko daholo de tonga rehefa tonga eo sens péjoratif ane le bulldozer ary tena nasiony mihitsy. De inona ny zavatra tezainao amin'ity mitodika aminao madame la ministre de justice? Izao zavatra ataonareo zao, za tsy miditra ao anatina raha-pitsarana, c'est pas mon affaire, fa le hoe tratranareo le olona nanao ratsy soi-disant nanao ratsy, ok,
fa mandeha ny perquisition sy ny raha matahorany fianakavian'le olona ohatra ny fianakaviany Garabetsarona zanany vavy avocat international inona midirana anatin'io sao de misy zavatra personnel kosa surtout nareo samy mpitsara misy olona zany tsy ao anaty fa tena hoe mizaka ny mangidy mihitsy raha vao hoe mandidididina an'le olona de ina ny éducation ampitainareo avoaka malagasy anatin'izay hoe satria aza dinoina fa misy am'ireo olona reo zay akaiky azy tsy voatery hoavana fa mety olona loyal sy fidèle dia tezainareo hoe ohatr'izao ny fanaovana azy atao tena alaina baraka alaina sary vidéo any amponja dia rehefa aveo modimody anteny hoe fa fanazy dokotera ave anao avec satisfaction hoe ao tsara renona tsara zay ny impact psychologique an'ireny a ny famille ny namany na ny olona zay tena makafy an'ireny olona reny de na tiatsika na tsy tiatsika de hoe anao ny ale anay ny retour kanefa izao ianao mety manana green card ho any États-Unis ianao mety misy jet privé ohatra mifanao ny rehetrarehetra zay foana moa fanao teto fa ianao nampianatra ny olona hoe perky ataovy zay namany rehetra sy ny fianakaviany rehetra ataovy mamay zay masiny ny zavatra ataonao am'izao de ho ataon'ny olona koa io pense à ta famille pense à tes amis pense amin'ny olona zay tsy afaka andeha satria lasa ohatrany le atmosphère de haine mihitsy no misy eto tsy resaka justice intsony justice zany apetrako any fa atmosphère de haine hoe de iny am'izay rehefa aveo hanao hoe bon eretako eto aloha tia raha fakapitso izy adôly moa ny zay izy io kaza tezana am'izany ny vahoaka tompoko mpanabe nareo akoatrany maholo mpitondra anareo zay ny mampitondra anareo mpanabe ny vahoaka reo zay no amarana ko azy de hoe zavatra tsikaritro zany resako tam'le rahalahy ndresaka tamiko ny telefona teo na ny aty amin'ny FFKM na reo ray aman-dreny be zay hoe tokony karakaran'izy nefa lasa misy blocage na ny fitondrana na ny opposition na ny politicien na misy mety aminareo zao situation zao satria zao le atao hoe ordo ab cao zany hoe mitondra ao anatin'ny cao am'izay zany tout le monde satisfait tout le monde eto ianareo rehetra zay mahazo tombontsoa anatin'izy mampilamina sasany ilay zavatra tsy ara-dalàna am'izay mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle mesure exceptionnelle en situation exceptionnelle donc on va justifier toute décision et acte unilatéral satria mesure exceptionnelle donc ça vous arrange hoe miodikodina etotsika mety aminareo io mety amin'ny politicien io fa mandainga dolo hoe mila mitady zay voana anty kristy tsika mavandy nareo politicien fa mahazo ny tombony amin'io nareo mpitondra amteny mila mivoaka mety aminareo io satria vous recevez toutes les honneurs ho anareo amin'ny fitondrana tsy raha zaiko tsony sinisy mety aminareo iza zany sisany rasipotsiny eto nefa oka de ozy izy ngasa reraka zay de mitehakaby ay sagnagna mitehakaby zay sagnagna zay ngambany fa dia petraka ny fantany hoe inona no andrasan'ny nositsika ary iza no andrasan'ny ty nositsika ty akasitraka tompoko lahy akasitraka tompoko vavy mirary soatsika rehetra samita in'Andriamanitra